dia saron'ny gendarmerie pirenena ny rongony na ny jamala moa ny maromarina kokoa tany amin'ny district Anambanja milanja 4 kilao ary dia efa natolotra ny tompon'andraikitra amin'izany fandriam-pahaleman'izany ireto tratra nitondra jamala ireto arahantsika ihany vaovao miaraka amin'ny Lucien Tongaravo. Trateky ny gendarmerie nationale Ambanja ny rongony na jamala miisa 4 kilao nentin'olona 3 avy amin'ny fokotany Ansifitry commune rurale Benavony district Ambanja Sambrano faritra Diana dia i andriamatoa Antoine Charles 4 taona, Hussein 23 taona sy ramatoa Soanette 17 taona ihany koa anatin'ny valizy lehibe iray ary saka iray ihany koa no misy azy. Ambara fasaky hoentina ho an'ny mahajanga ireto rongony ireto nefa tratrany mpitandro filaminana izao tamin'ny zoma 20 marsa 12 lasa teo tokony tamin'ny 7 ora sy sasany alina mbola mitoy ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana aty an-toerana. Teresaka jamala ty moa dia vola be tokoa no ampidiriny ary zay no mahatonga ny maro ho tafiditra ny fakapana amin'ny fanaovana azy io nefa dia rano lalàna moa ny mikasika izay fandriam-pahaleman'izay ihany any amin'ny ilan'ny atsinanan'ny anosiny ny namana kamisana dia mampita fa babo indray ny gadra nandositra tany amin'izany faritra atsinanan'ny anosy izany kamisana TVM Analanjorofo. Ny arivarivan'ny alarobia fa 14 volana marsa no voasambotry ny polisy pirenena teto Feneriva Sinianana injaka velona modeste na ideste iray amin'ireo gadra nandositra tao amin'ny fonjan'ny Tomasina tamin'ny 12 desambra 2020. Fanomezam-baovao tamin'ny olosotra no nahafantarana ny fisiny tao amin'ny fokotany Mahavelonkely. Injaka velona modeste dia niditra amponja tamin'ny 2 aogositra 2020 no ny fanafiana amin'ny tampiadina nataon'izy ireo tao amin'ny magazin Tico tao Mangarivotra ny Tomasina ary efa manana didim-pisarana managadra azy mandrapahafaty izy. Ny 12 desambra 2020 teo dia nambanan'izy ireo basy ny mpiambina ny fonjana Ambalatavoangy ka tafaporisaka tamin'izany izy 12 lahy. Efatra no efa voasambotry ny polisy tao Tomasina inga idesita kosa tafaporisaka taty Analanjorofo satria avy tia avoilengo Feneriva ny fiaviany. Ny fitandro filaminana no izany dia manamafy fa ilaina trano ny fifanomezan-tanana sy ny fanomezam-baovao avy amin'ny olosotra mba ahafahana misambotra an'ireny olo-rasy isan-karazany ireny. Hoentsika mamarana vaovao zao takariva zao dia nietsika ry zareo anatin'ny fikambanana fizamami na ny fikambanany zanaky mahajanga mitambatra izay vao avy nanao etsika lehibe teto an-drenivohitra nentina ny araba ity taona ity ary nanamafisana ihany koa ny firaisakina eo amin'izany zanaky mahajanga mitambatra izany ho rahantsika vetran'ny fampitam-baovao. Totosa tamin'ny faran'ny herinandro iny ny etsika firaisakina ny rahan'ny fizamami na ny fikambanany zanaky mahajanga mitambatra vorolanina tao avokoa ireo vatina sonotry ny tany avy amin'ny ilany andrefana Madagasikara iny anisan'ireny ny ministry ny Folonda Rakotona Andrasana Noël. Ny tanjonanay moa zany tamin'iny fionana voalohany tao amin'ny cercle missionnairana tamin'ny 27 mars iny dia fampiaravana tratran'ny taona ho an'ny zanaky mahajanga mitambatra zany hoe Boeny Melaky Betsiboka Sofia hoe hitambatra anankiray zany izay zanaka majunga miona eto Antananarivo mba hiara ifety hiara ikorana hiara misakafo hiara manao faly amin'izao 10 zao. Namaly ny antso reny reo le zanaky Boeny rehetra ary tena namaly ny antso vitsy zany zareo ary soranay indreo fa tonga jiaby ireo zanaka majunga avy amin'ny faritra efatra ireo sy ny vahiny hafa koa nasainay tonga koa satria koa moa za voatondro hoe reny ny zanaka majunga Antananarivo ke mampanentana za indrindrandrindra atsika reny rehetra izay zanaka ny faritany majunga Antananarivo mbola tsy niditra amin'ny fikambanana mampanentana mba hiditra amin'ny fikambanana atsika rehetrarehetra fa misy ohabolana magnano hoe izay mitambatra vato ka izay misaraka fasika. Ny opana teo amin'ny lafiny sosialy sy ny kulturaly ary ny lafiny fampandrosoana ny etsika izay iarahan'ny reto zanaky mahajanga mitambatra ireto. Tao anatin'ny aravona tanteraka tokoa zany no nandraisan'ny zanaky mahajanga ity herinandro ity ary zay ihany koa no mamarana ny vaovaontsika amin'izao takariva izao mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy manome fotoananao raha piso tahaka izao indray veloma tompoko.
It's the revolution. Yeah, so it's the revolution. It's the revolution. It's the revolution. It's the revolution. Yeah, so it's the revolution. It's the revolution. THB dia manolotra ho antsika THB Tour any Antsirabe. Destination Antsirabe ho an'ny mpaka folo sy roa alina faharoa ka hatramin'ny fahadimy volana aprily. Ny faharoa sy fahatelo aprily eo amin'ny devant hangar amin'ny 10 ora arivo animation podium miaraka foule miarahady ny paka eo amin'ny devant hangar fampisehoana goavana miaraka amin'ny Kasumlay, Bekut, Manibasta ary Lola. Discothèque en plein air miaraka amin'ny Dago Mix Club eo amin'ny Debac le plus grand pique-nique de l'année miaraka amin'ny THB eny Andrakiby ahitana Momod, Foyer ary Jerry Marcos. Devant hangar mbola toy-atrany ny animation DJ tsy misy vidim-podira. Miaraka amin'ny Benite miantso mandefasa SMS sy voice SMS arak'izay tianao mandritry ny alina. Tsindrio ny 224 étoile 2 amin'izany. Manao idody anty namoaka paky vavao neny dia hany mora ampiasaina mora vidy nefa misy tolotra maro ao anatiny. Izay tena ilaiko amin'ny andavanandro ihany. Noho izany dia paky vera no safidiko satria misy an'ireo tolotra efatra. Ny ali jaune izay misy areo ankabeazan'ny tolotra ilaina miampy assurance roa sy tolotra manam-poana efatra hafa. Izaho mandeha any ivelany matetika ka mila assurance. Ny robino misy ireo tolotra rehetra ireo miampy assurance fito sy tolotra fito hafa maimam-poana. Safidio ny paky BNI vaovao dia ilamina ny fitatanam-bolanao menatra amin'ny 500 ny vola aloha. Antsoina 0893. BNI Madagascar, ma vie, ma banque. Quentin, acceptez-vous de prendre comme épouse, comment dire, cette pulpeuse créature? Oui. Si pétillante. Oui, oui, oui. Pleine d'énergie. Oui, je le veux. Vous pouvez vous embrasser. N'oubliez pas Fanta Ananas. Atolotry ny translateur Helma Blanche Précis VCT Malkila 7 ivoaka manerana nosy ny 3 mars amin'ny vidiny 4,000 ariary monja. 30 mars ivoaka amin'ny VCT Malkila 7 teo fitiarana daholo de 31 manatitra na eny vato nareo anao Malkila 8 jours en France. Tandreo so mividy pirate fa tsy laso andray zay. De mba hitondray misy confisariana lalagoavana loka voalohany moto avy amin'ny France Raider ka faharoa salon complet avy amin'ny fanakabitso ka fahatelo ordinateur complet avy amin'ny concept ary koa ny loka marobe. Fomba mahomby sy aingana anadiovana